Okej, dia mbola faly miarabanareo rehetra indray tapaviana somatsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity. Androany dia haul indray no asehoko anareo. Ohatra ny nafinaritra anareo foana rehefa manao haul dia nandrananao anankiray indray zany androany. Fa kosa hafa indray ity haul ity zany hoe zany hoe karazana haul hafa indray ity zany hoe zavatra hafa mihitsy no asehoko anareo androany zavatra azoko tany an-tsena omaly sy elaela. Dia ataoko zany ity satria misy aminareo no avy any ohatra hoe mijery avy any France na avy any Italie na avy any mainland USA dia afaka azonareo zany reto dia izay zany nanaovako an'ity. Mo anareo izay mahitahita misy mpivarotra an'ireto ihany any Madagasikara dia afaka hitanareo ndao avy hatrany ary. Dia angamba atomboko amin'ny akanjo le izy zareko aminareo voalohany aloha nanaovako ity akanjo ity tamin'ny zahako mivantana tamin'ny farany teo tamin'ny Facebook zany. Ity le izy akanjo azo atao hoe mihaja nefa koa tsy dia hoe mihaja firy satria tsy dia misy tanany le izy fa ohatr'izao ny tanany somary mirofirofo ohatr'izao zany ny eto amin'ny sisiny eto. Dia ohatr'izay koa ny eto amin'ny dia ny eto amin'ny sisiny eto ihany koa dia ny eto ambadika tonga dia simple tsara. Ohatrany somary manao ambony ambany le eto ambany eto raha hitanareo. Afany amin'ny Zara zany ity raha diniko ny lazana azy. Afany amin'ny Zara ity azoko nandritra ny non tsy en solde ity fa sans solde ka tamin'ny nandritra ny solde tamin'ny Zara zany nazoko an'ity anankiray ity. Tsara anaovana rehefa ohatra hoe mandeha mivavaka na mandeha manao interview. Tamin'izako nanao interview zao ity nanaovako interview anankiroa, interview na asa iray dia interview na citizenship dia iny nanaovako. Anankiray farany avy amin'ny Zara ity robe ity. Dia mampime amin'izy ity efa azoko ity taloha mbola tsy solde izy tamin'izay fa azoko tamin'ny anniversaireko dia saika hoe anaovako tamin'ny anniversaireko kanefany kely loatra le izy tsy nentinidy le fermeture taille small no nalaiko dia tsy nentinidy le fermeture. Dia rehefa nandeha ny solde dia hitako hoe ny mora le izy dia hoe andeha andramako indray zany ny taille medium. Omby ana le izy fa neto somary lasa ngezangeza ny eto ambony amin'ilay medium dia nanaovako ihany moa le izy fa tsy dia ohatrany hoe tsy dia afa-po zany za hoe bon fa ihany fa solde le izy dia tena dia bon tsy dia tena hoe nandany vola firy zany. Ny ankoatr'izay haly be niresaka aminareo momba an'ireto fa ranomanitra izy reto dia ny antony izarako anareo an'ireto satria mety possible mahita an'ireto a Madagasikara ihany nareo. Dia le voalohany Vintsika Moto Femme ohatr'izao ny paoziny ity nividina eo amin'ny mamanay eo an'ny anniversairany. Engany izy ka tsy mijery an'ity vidéo ity na mety efa vita ny anniversairany vao mivoaka ity vidéo ity. Engany izy tsy mijery an'ity satria amin'ny zoma ity ny avokako dia ny fetiny amin'ny lahady. Bon fa ity zany la izy dia tsara be mihitsy fofona izy ity. Tsy raha ohatra ianao ka olona ohatra hoe tsy dia tia fofona voninkazo nefa tsy dia tia fofona masike loatra zany hoe mazevatra be loatra dia ity tena mety aminao satria ity sady zainto izay sady malefaka be fotsiny le fofona malefaka nefa tsara tsy hoe fofona ahoana re zany cheap tsy cheap le izy fa tsara. Vintsika Moto tsara be ity brand ity. Dia ny antony vitanana lela ranomanitra zany saindra nandalo teo amin'ilay fivarotana izay dia efa hidy le mpivarotra zany hoe solde daholo zany ny zavatra rehetra tao an-tsenany na ny zavatra étagèrany raha solde daholo dia haingakaingana be zay nandeha safidy hoe ranomanitra izy no vidiana sady afaka fofona koa le izy fa misy testeur dia ity zany no vidiana eo amin'ny mamanay eo mamako moa zany. Dia Jessica Simpson ity fa ity signature ity ny vidiko anahy. Eniko atria ity ivelan'le baoritra le fofona tsara tsiry zareo raha ohatra hoe fa raha mbola tsy nandrina an'ity nareo ity eau de parfum spray vaporisateur honika le izy tena tsara. Le fofona somary girly somary féminine zany somary vavivavy fa matotra vavy matotra zany ohatrany hoe maman na maman sexy zany
tena tiako be mihitsy ny ohatrany hoe misy fofona ranomanitra ny Victoria's Secret tokony ohatry ity fa ity somary masky kokoa raha ohatra ka hoan'ny Victoria's Secret fa tena tiako izy ity ry zareo a dia ny anarany indray Jessica Simpson Signature dia ny anankiroa mitovy izy reto ny vidiny vadiko David vidiny David ho an'ny namany ray dia ho anazy ny ray. This is a Realm Intense angamba ny anarany izy ity pour homme avy amin'ny vaporisateur koa izy ity eau de toilette spray vaporisateur Realm angamba zany ny anany hoe Realm angamba zany hoe ny brandany tsy haiko fa tsara be ilay izy dia anankiroa moa zany vidiny ny ray ho anazy araka ny lazaiko anareo ny ray ho anazy dia ny ray ho an'ny namany tamin'ny anniversaire an'ilay namany dia ny faharoa asehoko anareo dia avy amin'ny L'Occitane tsy mba ampiatsenao ary zareo fa tiako zarana anareo aloha ohatra izao zany ity vidéo ity satria L'Occitane manana cadeau zareo amin'izao rehefa ohatra hoe misy avelako anatin'ny description lien raha ohatra ka mijery an'ity vidéo ity amin'ny fotoana mamety azy nareo alohan'ny 3 octobre misy mame an'ity cadeau ity maimaimpoana ry zareo mandeha cliquenao fotsiny le lien ao ambany ao dia misoratra anarany ianao dia mahazo email avy amin'zareo hoe félicitation dia ity ny code ampiasainao rehefa mandeha maka an'ilay cadeau anao any amin'ny toeram-pivarotana ianao raha ohatra ka en ligne no online no hivitananao an'ilay izy dia mila mividy zavatra hafa ianao zany hoe mila mividy zavatra hafa ianao vao mahazo an'ilay cadeau fa raha ohatra ka any amin'ny toeram-pivarotana dia mahazo an'ilay cadeau maimaimpoana so mividy zavatra hafa izay satria ho ampiasaina amin'ilay rehefa mandeha voyage any izay dia izay ny antony fa mahafatifaty kely anaty ohatrany tsy tiako vahana aloha alaiko sary kely ana ilay cadeau ohatrany hoe cadeau mihitsy zany ilay izy aloha angamba ataoko misy akoatr'izao fotsiny mbola tsy mivahako ity raha tsy izao eo alohanareo izao tsy fantatro hoe ohatrany inona ilay cadeau azoko misy ve ity zavatra ohatr'izao misy elastique etsy that's cute mahafatifaty kely dia mivory efa misokatra ilay izy dia ohatr'izao dia zay mahafatifaty kely hoe roatra irrité zany ve nitarehanao dia asiana an'ity dia sava tsy haiko dia ity anankiray ity koa crème main zany hoe ity izy ity zany mitovy satria nahazo ino ity sample dia ity si zany mitovy dia afaka hoentina rehefa manao voyage tsara mihitsiny dia ity anankiray ity L'Occitane en Provence huile de douche shower oil afaka hoentinay koa zany ity rehefa mandeha voyage zay zay le ray ity le ray teo ity le ray teo dia ity farany iny ity savon extra doux lait milk extra gentle soap afaka hoentiko koa zany ity anasako tsako mety homeko mamanay ity satria za tsy tia mampiasa savony horesako aminareo aman'ny vidéo manaraka ny resaka savony fa tsy dia tsara ho an'ny tarehina ho an'ny vatana ny savony fa extra doux izy ity mety homeko mamanay ity fa tsy tia savony bon dia izay zany ny ilay cadeau azonao rehefa mandeha any amin'ny L'Occitane ianao ohatrany hoe sample zany reto ohatrany hoe ampahafantarina ianao ohatrany ahoana ny produit anjareo dia rehefa mividy anazy ianao dia ohatrany ahoana bon dia nahazo simple anankiroa an'ity zay dia ny akoatr'izay vidina tany tsara fony be ato rehefa andraso aloha nahazo 20% koa zay nandritra n'ilay fotoana vidanana an'ity sy ny nangalana ny reto zany dia 20% dia nanina moa tokony vidy satria zavatra $23 $28 fotsiny totalany ity no vidina tany it's Verbena shower gel izy ity douche de gel
douche gel douche azafady ohatra zao zany ny amy sisiny de ohatra zao mipaozipaozin'le izy de verbaina hono de mahafinaritra anakely le gris gris eto ambony eto ny fofony reto de tena tsara be mihitsy ty lime izy ty à l'extrait de verveine bois de Provence hono l'Occitane en Provence ok zay zany ny ato fa tena tsara le izy tena lasa tsara be mihitsy zany caméra zany tena tsara le izy tena ty zany karazana gel douche rehefa mampiasa an'ity anao da taitra anao zany satria manina moa le fofony zany somary fofona lime de nisy anankiray koa lemon le anankiray fa ty no tiako kokoa satria maivamaivana le izy na de hoe manaitra ary de ny ray farany nividina tany l'Occitane en Provence lip balm stick lèvre hono ny anarany amin'ny teny français de ohatra ty zany amy paozipaoziny de tiako be mihitsy koa izy ty bon tsy hoe tiako be mbola tsy nandramako moa le izy fa nataoko tamin'ny tanana fotsiny fa efa mahay mangatsika zao any mialatsindra ohatra ka miovaova be ilay masoandro manko ny ohatrany miletika sy mivoaka zany foana fa ity zany bon lip balm zany ho atao amolotra satria somary efa mangatsika zao any Vegas de piasa amity de ny farany indrindra ny hoasehoko anareo avy any amin'ny Victoria's Secret manana solde ihany koa Victoria's Secret amizao hatramin'ny 3 octobre koa izy zay raha tsy diso de fantatro hoe misy lehilahy mijery ny vidéo ako de bon fantaro fotsiny hoe resa-behivavy zany atao amity chaîne ty de zavatra zaraiko indray tena resa-behivavy ohatrany hoe zavatra azoko tany amin'ny Victoria's Secret zao somary tsy resa-dehilahy mahazo free panty hono raha ohatra ka mividy zavatra fa alohan'ny 10 novembre tsy hiverina antsony fa nanana solde koa zany Victoria's Secret 5 panties for $28 so $28 zany ny panties slip $28 zany ny slipo 10 nefa ny slip ray efa ho $16.50 de eritrereto amizay hoe ohatrany ahoana ny solde atao asehoko anareo fotsiny ohatrany ahoana le izy ohatra zao zany ty ny choix farany nalaiko fa ohatrany tsara ihany le izy de lesiny ato ambadikany tsoroko aminareo fa ankabeazan'ny slipoko Victoria's Secret daholo indrindra fa rehefa solde de maka be dehibe mihitsiny de ity ny anankiray lay lokony zany somary lokona automne na fall daholo satria efa mangatsika efa manomboka mangatsika ny andro zao efa automne ny andro de le loko zany ohatry zao daholo ty maintimainty koa mahafinaritra anahy ohatra zao le izy ny ato ambadika somary misy zigzag kely mahafinaritra kely zany de ny vadiko no safidy an'ity ray ty ny ato ambadika zany ohatra zao fotsiny tongo zany ty de ny farany mafatifaty kely koa ty ohatrany ngeza zany ohatrany ngeza be ty zany efa extra small ohatra zao de ny ao ambadika iny misy an'io anina kely ohatra zao io de zay zareo sy ny azoko tany an-tsena tamity haulina manaraky ity araky ny lazaiko hoe ny ankabeazan'ireto azonareo any France na ny Europe de zay no antony zarako anareo an'le izy le resaka raha manitra koa mety ho hitanareo any Madagasikara de eny are zay indray ny androany fa de misotra petsaka anareo rehetra nijery ilay Q&A amin'ny teny malagasy na fanontaniana sy valiny mbola ao amin'ny Facebook ao le izy mbola afaka mametraka fanontaniana ao nareo fa ataoko amin'ny vidéo manaraka amin'ny herinandro le izy de manasa anareo zany ametraka amin'ny fanontanianareo ao amin'ny farany ambony indrindra mipatroko le izy efa miantony eo fa tsy mihetsiketsika de manasa anareo zany ametraka amin'ny fanontaniana zay tianareo hovaliko amin'ny vidéo manaraka
ok zay ndray fa misaotra-betsaka anareo rehetra nijery a dia manaraka indray veloma daholo dia misaotra-betsaka anareo nijery an'izay video zay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome chaîne na pouce en l'air aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaînako ianao a fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy ana be dia be raha ataonao mahay mampoana ilay izy dia eto ny video manaraka